Ato anatin'ny météo an-trano no misy anao amin'ity alina ity manolotra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy. Hitantsika amin'izao fa dia ato anatin'ny varavarana misokatra tanteraka tokoa ny météo tamin'ity herinandro ity. Raha mbola tsy nandalo tetỳ ianao mbola misokatra ho anao ho an'ny rapitso alarobia, alakamisy ary ny zoma ho avy izao ny varavarambe météo. Tsy hanenenanao fa tongava manolotra anay ety fa dia misy zavatra maro be hitsidihanao ety. Ao ny stand maro isan-karazany, ao ihany koa ny kilalao maro isan-karazany ka dia asainay ianao anaraka anay ho tonga ety amin'ny météo Ampandrinomby izay. Toy izao ara no mety ho toetry ny androntsika ho amin'ny rapitso alarobia fa 2020 ny volana martsa. Eny ary ny sarazava amin'ny zanabolana no indro hoentina aminao. Ala izay antoniny hatrany aloha no mandrafitra ny mety ho toetry ny andro eto Madagasikara. Araka izay mahaly izay antoniny azay dia saika andrivondrivotra ny andro ary mety ahazorana malefaka ny any amin'iny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny. Ny eto afovoantany kosa dia mety ahazo erikerika ny maraina. Araka ny hitantsika amin'ny sary izao ihany koa dia manambahiny izay dia Iony Rakotonasolo, mpianatra avy eo Ankatso ao amin'ny lalam-piofanana communication, tonga nitsidika tetỳ amin'ny varavarana misokatra izay nikarakarain'ny météo Madagasikara izy ary izy no anolotra ny mety ho toetry ny androntsika ho amin'ny rapitso. Manahoana Iony? Efa miarabanao dia miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Raha ny vinavinany mety ho toetry ny andro rapitso maraina dia tahaka izao manaraka izao. Anorana malefaka ny faritra Atsinananosy raha homarika kosa ny faritra Sisa nefa mety azo erikerika ihany ny eto ampovoantany. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitohy hatrany ny orana madinika amin'ny faritra Atsinananosy raha aka endrika tandrifondrahona izany amin'ny faritra Melaky sy faritra Atsimo Atsinanana ary andrahona kosa ny faritra Ambiny amin'ny Madagasikara. Eny ary sesilany dia sesilany tokoa ny vahintsika tamin'ity an'ity ao anatin'ny varavarana misokatra tokoa ny météo Madagasikara amin'izao. Raha toy ianao mbola tsy nandalo tetỳ amin'ny météo dia mbola mitohy hatramin'ny zoma izy io. Tonga avy ety fa mahafinaritra be ety amin'ny météo Madagasikara. Hitantsika amin'izao fa dia namana Moros avy eo amin'ny lalam-piofanana communication Ankatso hatrany no anolotra ny mety ho maripanatsika ho amin'ny rapitso maraina. Manahoana ianao Moros? Manahoana? Faly miarabantsika rehetra ny tokantrano. Toy izao mety ho maripanatsika ho amin'ny tolakandro ho amin'ny tapakandro maraina raha ampitso. Ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra dia 10 degré Celsius ny maripana. Ny any amin'ny morontsiraka kosa dia manodidididina ny 420 ka hatramin'ny 520 degré Celsius ny maripana. Ny tapakandro hariva kosa dia ny any amin'ny faritra Morombe no mafana indrindra izay mahatratra any amin'ny 530 degré Celsius ny maripana. Ny eto ampovoantany kosa dia manodidididina ny 420 ka hatramin'ny 420 degré Celsius ny maripana ary ny any amin'ny morontsiraka kosa dia mihoatra ny 30 degré Celsius ho amin'ny raha ampitso. Isaorana namana Amoros nanolotra antsika izay mety ho maripana antsika ho amin'ny rapitso maraina izay. Raha toa aranao ivoaka ireo firenendehibe ivelan'ny Madagasikara dia toy izao mety ho toetry ny andro. Ho an'ny Paris dia andrahona ny andro fa Milan, Johannesburg ary Bangkok kosa dia balika be inga be masoandro. Ho an'ny Nairobi moa dia mety ahazo orana malefaka. Raha ho an'ny nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia balika be inga be masoandro ho an'ny Comores, Seychelles ary La Réunion fa ho an'ny Maurice kosa dia mety ahazo orana tandrifondrahona. Izay indray aloha no azo atolotra fa dia amin'ny sabotsy izany no mifankahita ny fotoana eny amin'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny mety ho toetry ny andro eny Anosy. Hiaraka anao dia be eny isika eny an-dalana eny isika aneo hevitra ary hiaraka ifampitositosy. Izay ihany koa no azo natolotra tamin'ity an'ity fa isaoranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.